tsy diso anjara fa nankalaza ny fety ny fahaleovantena ihany koa ny teonivo ny distrika Navaradrano ka tetsy amin'ny kianjana Katikely no nanatanterany ny lanonana ny androny 24 Jona toy ny fankalazana rehetra dia ny maso no nanamarika ny lanonana. Nankalaza ny 24 Jona tamin'ny alalan'ny matso notrony ny manamboninahitra sy tompon'andraikimpanjakana maro avy ao an-toerana ny distrika Antananarivo Avaradrano. Teo amin'ny stady Akadikely no nanatanterana ny lanonana ary tanandray anjara tao avokoa ireo zandary, polisy munisipaly, ny mpiasan'ny komina, ireo ankizy avy amin'ny sekoly isan-karazany ary ireo fikambanana mpanao fanatanjahantena aty amin'ny faritra Avaradrano. Natao moa zany teto amin'ny komina Katikely tamin'ny fampitindray mitoraka ity ary raha araka ny fahitantsika azy teo dia maro be ireo nandray anjara. Raha tsy lazaina fa-tsy ireo komandin'ny gendarmerie-pirenena eto Avaradrano izay misy brigady enina miaraka amin'ny commissariat central eto Avaradrano ary indrindra ireo mpianatra komina anankidina eto amin'ny distrika Antananarivo Avaradrano miarana nao izany moa dia sorana manokana ny fitondram-panjakana izay nanaiky nanaovana an'izao isaky ny distrika. Ny komuna avy ao Akadikely no izany no nampiatrano tamin'ity taona ity ary sambany no nanaovan'izy ireo an'izany nefa dia nahatsiaro nahita fahombiazana sahady. Tanteraka soamatsara marina fa zao zay vao nandray an'izany ataontsika hoe matso lehibe eo anivon'ny distrika mbola somary nanavao kely ihany kanefa manateny izay fa mbola anarina izao amin'ny manaraka kanefa dia afa-po tanteraka izay. Fitaom-pivavahana no nanomboana ny lanonana ary fideranan'Andriamanitra no tanterahany antoko-pihira maro no namarana anazy.